ho an'ny afotany raha makasika ny mari-panakosa indray dia izy fidinana izany any amin'ny ilany atsinana ny nosiny manoka ny alarby izao raha ny tapany maraina ary ho an'ny afotany nondeha anomboantsika izay mety hovinavina ny toetry ny andro izay dia efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro izy raha toka hitana andianerika manify kosa ny ato Fianaratsoa ato fa raha ny any Nosy ary no ndeha anohizantsika kosa izay mety hovinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrifin-drahona Nosy ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana raha toka hiverenantsika kosa ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia hitoetra ny orana tandrifin-drahona ny ato Toamasina sy Sainte Marie ato fa hibalika kosa ny fingaby masoandro any Mahajanga sy Toliara any izay ary ny mety hovinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina ndao fantarisika manaraka ary hoe atony ahoana kosa izay mety hovinavina ny toetry ny andro izay ny tapany hariva ho fantarisika izay hoe nisy fiovana ve izany ho an'ny afotany sy ny faritra sisa ambiny raha ho an'ny afotany ary nondeha anohizantsika azy dia ahitana orana tandrifin-drahona izy fa efa nimiasa ny rahona sy ny masoandro kosa ny ato Fianaratsoa ato raha ny maripana ambandrindra ary no fantarisika manaraka dia tazana izany ho an'ny any Fianaratsoa any izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 degré celsius ary tazantsika ho an'ny ato Mahajanga ato ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ato izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro pitso alarby raha ny masoandro kosa ho an'ny afotany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentika amin'ny 10 sasany ariva be ary sika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany alasako ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara veloma tompoko iverenantsika raha navetivety ary aloha ireo lohateny nandratra ny filohan'ny kafa teo aloha ny nanolorany Bianco azy ny taratasy fampiantsoana tamin'ny fotoana ny gadona ny tao Mahajanga vao avy nanao fivahinianana masina tany Lameka raha ny nambarany Amadamady taoriny ny fanadadiana azy naharitra ora roa tao amin'ny Bianco Mahajanga izay nodidiny ny mpitandro filaminana androany maraina raha tany saika novidina tany Soalala no antony fampiantsoana izay niainga tamin'ny fitorin'ny olona tsy mitonona anarana na dénonciation anonyme hoy maître Julius Asanali mpisolvava ny Amady vao maraina moa dia efa feno olona nanamorona ny borny Mahajanga sy teo anolohan'ny Brown ny Bianco nanotrona ny filohan'ny kafy teo aloha maso vovahiny 3 dia i Algérie sy Comore ary Maurice sy solitena ny maso vovahiny misa 4 no tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza androany dia anomehery ny anteny miram-pirenena ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny andraikitra tokony horaisina amin'izao taom-pividianana izao ho ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena sady solombavambahoaka IRD voafita tao Ikongo Brunel Lazartsiandrova afaka manala azy sy ny solombavambahoaka miaradia aminy tsy ao anatin'ny vovonana IRD izay mahasa hoy Sitendra Andriana Soloniaiko androany no sady nanamafy fa tamin'ny anaran'ny Armada fa tsy tamin'ny anaran'ny IRD ny taratasy ny rotsahan'izy ireo hofidiana ho solombavambahoaka efa tsy manohana n'izao fitondrana izao intsony ihany koa ny solombavambahoaka maro anisa izay nanao ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tafarany teo saingy matahotra izy ireo no ny tsindry sy ny fampiasan-kery ataon'izao fitondrana izao hoy ity mpitarika ny miavatoro ity mitondra faisana amin'ny afitsoko ny zanany 12 taona miaraka amin'ny vinantolahy ny 30 taona izay lasa miaina ao anatin'ny tsindrona zava-mahadomelona roro ny iray aman-drenin'izy ireo raha ny fijoroana vavolombelona natao ny irim-pianakaviana izay manana zanaka miaina ao anatin'io zava-mahadomelona io androany tapitra angalarin'ny zanany avokoa ny entana rehetra ao an-tokantrano raha ny nambarany io irim-pianakaviana io tamin'ny fampiresahana tamin'ny Real News androany
Fampitahorana no ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiatsonan'ireo olona izay mahatarika olona sy manana ny lazany ao amin'ny faritany Mahajanga hoy Afakandro Christian Androany nandritra ny fiakarany Amadamady niatrika ny fanadihadiana teny amin'ny Bianco Mahajanga vao maraina moa dia efa feno olona nanamorona ny borny Mahajanga sy teo anoloan'ny Brown ny Bianco niandry ny fahatongavany filohan-kafo teo aloha io sy esika politika na ara-pinoana no nahatongavana fa fahatsapana fa misy ny antso-tsay atao amin'ny oloben'ny Mahajanga raha ny nambaran'ireo zanaky-boeny tonga tena an-toerana vao maraina moa ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana teo anoloan'ny Bianco Mahajanga. Tozy Rabefaritra sy Andry Rabesaotra no mitatitra ny vaovao. Tamin'ny valora sy sasany maraina katroka Androany no nigadina teo amin'ny Villa Baobab Mahajanga be misy ny Brown ny Bianco ny filohan'ny kafo teo aloha Ahmad hiatrika ny fanadihadiana araka ny fampiatsona nataon'ny Brown Malio teny misana ny ady amin'ny kolikoly azy. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vao maraina ihany koa nefa dia efa fen'olona nanamorona ny borny Mahajanga sy teo anoloan'ny Brown Bianco niandry ny fahatongavany filohan'ny kafo teo aloha io. Tonga teny an-toerana vao maraina ihany koa ny mpitandro ny filaminana niaraka amin'ny fitaovam-piadiana nanodidina ny Brown Bianco. No ezahana nakisaka lavitra avy eo ireo olona tonga teny an-toerana nandritra ny fanaovana ny fanadihadiana. Tsy hetsika politika na ara-pinoana no nahatongavana fa fahatsapana fa misy ny antso-zay atao amin'ny oloben'ny Mahajanga raha ny nambaran'ireo zanaky-boeny. Zany tsisy resaka politika ho azavaiko aminareo. Maro eto olona tsy mitovy firehana politika fa eto zavatra tsotra dia tsotra sady mahafinaritra ny fanotronana ny ray aman-dreny avy eto amin'ny faritra boeny zany amin'ny zavatra miseho voantso aty amin'ny Bianco satria gaga zay zanaka Majunga zay zanaka boeny fa maninona ny ray aman-dreny voantso aty amin'ny Bianco tsy nahalala izahay ka ny antony dena eto nanotrana sady mila mampafantatra inona marina ny zavatra miseho ao amin'ny Bianco nantsona ny ray aman-dreny. Naneo ny tsy fakasitraha ny fampiatsonan'ny filohan'ny kafo teo aloha io ihany koa ireo mpitarika ny fikambanana raika amin'ny 20 fokotany ao Mahajanga izay tonga teny an-toerana. Antsoavy nataoko ho anareo izay olona ambadiky n'izao fanalambaraka amin'ny zavatra tsisy dikany any président Amada zao aoka izay baseky tsy fangajanareo olobenay. Tsy olona nokaramaina na nanaovana fanetanana ny tonga teny amin'ny Brown Bianco Androany ho hiatrany ireo zanaka ny faritany Mahajanga fa ireo izay nahatsapa ny fisian'ny fanentikiliana atao indrindra fa amin'ireo olobe miisa 3 anaovana fanadihadiana sy anaovana raha matahora ho kosa i Afakandro Christian. Tsapa zany efa misy an'ny fanavakavahana ary ny fanentikiliana zany eto Madagasikara. Be dia be ny olona Jolaimboto, be dia be ny olona mpandravarava ream-pirenena, be dia be no efa nitsoaka ivelan'i Madagasikara fa zay hala ihany zany no miditra ao am-ponja antsoiny fitsarana fa ny sasany moramora ny itsokany a Madagasikara. Fampitahorana mihitsy aza no ataon'ny fanjakana amin'izao hiatrany Afakandro Christian izay nanamarika fa mahatarika olona sy manana ny azany avokoa ireo ampiakarina fitsarana sy anaovana fanadihadiana ireo. Tsapanay zany tamin'ity herinandro ity fa misy oloben'ny Mahajanga 3 be zao no nantsoiny fitsarana mahefa zany isam-baratongany. Tsapanay zany fa miendrika fampitahorana intimidation zany ilay zavatra satria ireo olona ireo zany dia manana firehana tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Zany hoe zany tsapa zany fa ny olona rehetrarehetra zany zay tsy mitovy hevitra aminy zany rehefa fantany fa mahavita mitarika olona be dia be manana ny maizy azy dia enjehiny. Zay zavatra zay zany tsy ekena satria raitsinay ho fametavetana na fanavakavana ny zanaky Mahajanga azadino fa reo olona 3 reo no lazaiko teo reo dia mahafeno ny faritany Mahajanga. Taoriny fanadihadiana nataon'ny Bianco tamin'ny filohan'ny kafo teo aloha io. Orakora-pifaliana no nandraisan'ireo mponina izay nandry azy teny amin'ny borny Mahajanga androany. Ny antsony fijoroana hiaro ny tanàna Mahajanga ihany koa ny filohan'ny kafo teo aloha Ahmad androany. Sanga tsika raha vorona nareo manomboka izao andao tsika hiaro tanàna tsika tsy mbola resaka foko loin de là raha tena izay koa mipatiko précisena aminareo na anao merina mipetraka Majunga eto na anao Betsirebaka na anao Sakalava na anao tsy mety na inona fiavianao fa rehefa misy interenao eto ka hitanay anao tianao eto olony Majunga mandao miaraka miaro any Majunga ary mety sisa fa misy sasany koa manko mila manday resaka foko foana ajanono io
zanahary namory antsika eto jiaby na tsika sakalava iny tsy abaketo na avy teto tsika takin'izy ireo moa ny amoahana ny anaran'ny tompon'andraikitra ambadiky ny fanalambaraka ny zanaka mahajanga hoy afaka andro Kristian. Tsy tokony misy idirany amadamada izay filohan'ny kafy teo aloha ny fiantsoana azy teny amin'ny Bianco Androany raha ninambara ny mpisolo vavazy ny maraina teo tao Mahajanga ny be ny tanàna sy ny solombavambahoaka ny Soalala ho izy no voakasika amin'ny tiraraha ity nilaza ihany koa i amadamada fa tokony novidiny sy azony tany ao Soalala izay voatoatin'ny fitoriana raha nisy tokoa ny kolokolo nataony. Isan'ny nandratra indrindra teo amin'ny fiainany moa ny fampiantson'ny Bianco azy izay nomena azy tamin'ny fotoana nahatongavany avy nivavaka tany Lameka raha ninambara ny filohan'ny kafy teo aloha ity. Mitatra ny vaovao mahakasika izay Tozy Rabefatra sy Andry Rabesaotra hatrany. Naharitra ora roa ny fanatanterahana ny fanadihadiana natao tamin'ny filohan'ny kafy teo aloha Ahmad teo anivony Bianco tao Mahajanga ho an'ny Androany. Resaka tany voalaza fa saika novidiny Ahmad tany Soalala no antony fampiantsoana izay niainga tamin'ny fitoroan'ny olona tsy mitonona anarana na dénonciation anonyme hoy Maître Ulysse Hassanali mpisolo vavany Ahmad. Nanaraka ny lalàna ny fiantsoana natao raha nambara misolo vava azy saingy no mariny fa tsy tokony misy idiran'ity filohan'ny kafy teo aloha ity ny fiantsoana natao androany. Nahazo tombotsoa tamin'ny fanarota fiasana asa nataon'ny mairan'ny Soalala. Izay zany tena fitoriana nahazo vola zay fa zavatra hitanay fotsiny hoe ao amin'ny fiantsoana hoe personne soupçonnée olona zarovako efa nihita ny fanadihadiana teo dia hoe tsisy idiran'ny olona zarovako misy tao amin'ny resaka hoe fananantany ana Soalala. Zay zany no fa tsy afaka miteny maro le enquête tao zay fa mbola mandeha no fanadihadiana fa hoe misy dénonciation anonyme no hoe miteny hoe ny maire no manao fahefana any amin'ny toerana hoe ny président Ahmad no nahazo tombotsoa tamin'izay nefa ny tsisy taratasy tsisy proof velively hoe mitenenina hoe izy nahazo tany any amin'ny toerana. Fa ny tena marina zany ny maire ny Soalala no enjena dia ny tsika ty amin'ny président Ahmad. Tsy tokony misy idiran'ity filohan'ny kafy teo aloha ity mihitsy araka izany ity fiantsoana azy teo amin'ny Bianco Androany ity hoy ny mpisolo vava azy. Fahafantanina eto amin'ny fiarovana fotsiny hoe opportun ve ny fanadihadiana natao amin'ny président Ahmad. Ty tena amin'izany opportun zany hoe tokony ilaina ve izy tamin'ity fanadihadiana ty sa hoe juste hoe utilisena hoe amin'ny anarany fotsiny tsy misy idirany velively amin'ny raha ty. Mariny Ahmad fa ny solombavambahoaka ny Soalala no niangavy anatanteraka fananganana hôtely lehibe tany an-toerana saingy no laviny zany. Za tsy mitia corruption noho ny ambetenareo satria niangaviany député ny Soalala za anao hôtely a Soalala satria tsisy hôtely lehibe ao Maropitsy. Rehefa nahita tany io baiko iny maire hoe mba facilité o afahany mandeha any amin'ny domaine. Nisy olony Soalala raiky na avy aminakay nivola hoe ameo vola za président fagnanakay raha io. Nareo mahita ohatra tazomy le reo terrainao ny annuleko projet. Iny tsy tapidina ny anatin'izany raha iny corruption anatin'izany zaza no sakana tsy ranona corruption zany meko vola kely to zalahy nazoko terrain. Efa natomboka ny fiantsoana natao toy izao kosa ny filohan'ny kafy teo aloha ka nilazany fa avonina ihany koa ny eo anivon'ny Braomaly tena misanany azy amin'ny kolikoly andray ny fitarainana sy ny fitoriana amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolikoly ao amin'ny tanàna ny Mahajanga. Ary zay nilazaiko tamin'ny Bianco teo hoe zaho hitanareo matono dia mazavika za afaka tsy miambo afaka miaina iram-tany ko volanana tsy miambo zaho ary za afaka mivola hoe raha jerena olo jiaby vola miditranony ara-dalàna ndraiky fananana za afaka miambo en règle. Est-ce que masaky ve olo a Madagasikara nizaniza manao karaha volaniko zany zay namarako ny Bianco teo hoe fa nanomboka anareo ary zay ny tiako ampandrenesinareo jiaby tsika vahoaka eto pareonireo zay raha tsy mety eto torisika amindreo ato iazira fa raha nareo tsy miazira oa dikan'izany nareo mikorompifatry.
Isan'ny nandratra ihany koa hoy Ahmad ny avy hatrany dia nanolorana azy ny fiantsoana hiakatra teny amin'ny Bianco anaovana fanadihadiana tamin'ny figadonany teny amin'ny seranam-piaramanidina tao Mahajanga tamin'ny fahatongavany avy nanao fivanianana masina izay avy nivavaka izay nilazany fa tsy ara-drarany. Satria io lazaiko andreo hoe ny blessé ana be mihitsy hatramin'ny fiainako zavatra nataonareo anazy. Safidianinareo io tsy musulman ihany na chrétien rehefa avy manao pèlerinage à Lourdes na Jérusalem ny fianakaviany nitry anazy voalohany. Zany reharehan'le fivavahana zay tarahana. Zany andrasanareo mihitsy volaniko avy nanao pèlerinage à la Mecque za nareo ny voalohany avy amin'ny pao manday convocation. Basa tsy raha reny loatra kosa. Mbola itony fanadihadiana momba ny tirarahany Ahmad izay filohan'ny kafy teo aloha ity raha ny nambarany mpisolo vavazy hatrany androany. Tsy mbola nipoitra teny amin'ny Bianco Mahajanga mihitsy ny profesora Rabesa Zafera Antoine na efa nahazo taratasy fiantsoana ity rafitra ity indroa teo azy raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV. Somary mafana ny vanim-potoana amin'izao ka tsy voafehy ny fandraisan'ny olona ao Mahajanga ny fahatongavany eny amin'ny Bianco ka antony tsy andehanany hiatrika ny fanadihadiana raha ny fanazavany. Tsy mbola mahafantatra ny antony fiantsoana azy ihany koa raha ny nolazainy satria tsy mbola nosokafany mihitsy ireo valopony raisiny mirakitra ireo taratasy fiantsoana ireo. Ny 4 aprily 2024 lasa teo moa no nandraisan'ny profesora Rabesa Zafera Antoine ny taratasy fiantsoana azy farany hoeny amin'ny Bianco. Mitatra ny andindin'izay mendrika Razamiratsima sy Ezeka Ermalala. Indroa teo no efa nahazo taratasy fiantsoana avy amin'ny Bianco Mahajanga ny profesora Rabesa Zafera Antoine izay monina ny Mahajanga raha nambarany. Tsy mbola nisy nosokafany nefa ireo valopy nisy ny taratasy fiantsoana ireo ka tsy ahafantara ny antony fiantsoana hatramin'ny androany hoy ity filohan'ny universitény Mahajanga teo aloha ity. Misy koa fampiantsoana nataon'ny Bianco hoako. Re mandeha indroa tsy sadidiko tsony a fa ny marina dia mbola tsy nisokafako fiantsoana io. Fa manenina moa fiantsoana tsy sokafana. Mavaivay loatra ny raha politika eto amintsika eto. Manahy aho ka manahy sao lahy. Fahatongavako fotsiny mijoro any amin'ny Bianco dia efa midika zavatra maro any mpitazana. Tsy zay nefa nitadiavako. Olo-pirenena ohatrandrehetra azo antsoina maraina antoandro hariva. Fa le vanim-potoana kosa sambitsika mandinika. So dia tsy tokony izao. Fa hampanahirana ny rehetra io. Tsy mbola nipoitra tany amin'ny Bianco araka izany ny tenany raha ny nambarany. Mbola tsy nanatona mihitsy ako fa raha voatra moa reo miteny hoe misy mandady ameny eo aho ho an'ny procureur ho anao dia eo na amin'ny procureur na eo na amin'izay procureur général nandasehatra ohatran'izany. Iresako zao raha resako aminareo zao le vanim-potoana ho any mampanahirana antsika na dia zavatra farany tsotrany eo e. Raha le vanim-potoana nanaovana azy mampanahirana dia aloha samy mitandrina na ny mpampiantso na le olona antsoina. Vonina ho alaina-mbavany ny tenany raha ilaina hoy profesora Zafera Rabesa saingy sosokevitra nentiny kosa ny anantonana azy tsy isiany fihitarany toetra rano ny toerana misy azy ao Mahajanga. Raha misy zavatra tena maika ilainy tribunal ka tsy maintsy akanam-bava ako trano koa ne hitan'olona ao Mahajanga e. Zany e vonina hiasa momban'izany e adidiko zany. Fa kosa dia fampiantsona tsy mangingina ho fa amin'izao vanim-potoana zao mampanahirana antsika mianakavy io. Izy fahitantsika iny. Za tsy miteny hoe zay ny tokony atao fa ankasitrahako zany satria mba hapetraka ihany ny tenako amin'ny toerana izay verina fa tokony misy tanànany Mahajanga kely loatra io. Ka raha misy zavatra mibrioka kely dia hafa nandraisan'ny olona azy ary tsy voafeko ary tsy voafehin'izaniza tsony ny teny rehefa mivoaka avy eo fa mihoatra lavitra ny zavatra mety heverina sasany hoe eny e olo-pirenena anao ka tsy maintsy antsona dia tsy ohatran'izay ny fandehana any amin'ny province mampanahirana. Ka raha misy olona tonga any amiko hoe ao fa tsika hiresaka momban'io fa zao ny tiana horesana tongava. Mbola vao maika mantsy manasarotra ny toetra rany fisiany taratasy fiantsoana ny filohan'ny filangevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana teo aloha Pierre Lenoble sy ny filohan'ny confédération africaine ny baolina kitra teo aloha Ahmad sy ny tenany izay miara-mitotona hoy profesora Zafera Rabesa. Marina tokoa zany fa voantso Andriamatoa Lenoble izay président ny institution teo aloha voantso Ahmad zanaky ny Melaka, Lenoble zanaky ny Sofia, Rabesa zanaky ny Boeny
mino afa zavatra sambihafa daholo ane zany sasanangy sambihafa daholo izy ireo fa le izy miara mitontona oa am'izao vanim-potoana itatsika fa sarotra zao izy hitatsika io vao nandalo tao Mahajanga omaly Andriamatoa Solombavam-baoaka sy teny a de fa iny izy hitatsika iny a samby nanara-baovao atsika tsy ampatsahany zany amin'olona ka malaky vetivety a de tsy voafehintsika ny mety ho andraisan'olona zany fampiantsona zany raha tsy mitandrina atsika tsy misy olona amboniny lalàna tsy misy olona azo atao ka tsy azo antsona fa ny olona kosa mahatazana fa manina ranona ny nantsona fa ranona tsy nantsona nefa fantatray fa nisy ohatran'izao niseho tary niseho taty. Mariana Fafoloan'ny Universitény Mahajanga ny professeur Rabesa Zafera Antoine nanomboka ny taona 14 hatramin'ny taona 14 efa voatendry ho ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa koa izy tamin'ny taona 2012 nandritra ny tetezamita efa ministra tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka tamin'ny Repoblika Faharoa ihany koa ny professeur Rabesa Zafera Antoine ary efa nisahana ny andraikitra mahasivon'ny Madagasikara tany Allemagne teo aloha. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio talata faharoa ny volana May taona 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Révérende Fara Andrianarivo Révérende de l'Église Chaîne iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny vehivavy ny olana sy ny vahaolana hoentiny fa eo ihany koa ny boky izay nosoratany Révérende Fara vehivavy ny anjara voatendry ary ny etsika ho totosain'izy ireo ny sabotsy fa 9 ny volana May ho avy zao amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny cinéma Ritz sy Right anasananao ary onaraka izany. Araka izany teny avy amin'ny fiangonana chaîne novain'ny Gasikara feno soa arahinao riny zao fampahalalam-baovao izao fa ho toizantsika kosa ny antsipitriam-baovao. Tsy midika fanoherana velively ny fisian'ireo tsy mitsitsy fitenenana sy tsy matao masomena manapototra ny marina eo anivon'ny anteny miram-pirenena hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamasoa Androany. Lapan'ny demokrasia ny anteny miram-pirenena ary maro ny lalàna dinianao hoy ny nambarana na dia indraindray aza mety afampana ny ady hevitra mandritra izao fivoriana izao. Misy raha teo ny tsy fito vikevitra ka tsy maintsy misy ny fifandraisan-dahatra mba ahafahan'ny solombavambahoaka mampanjaka ny heviny hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Mendrika Razafina Tsima sy tokony anarandrianjatofo. Lapan'ny demokrasia ny anteny miram-pirenena ka tsy misy tapenam-bava izay miteny sy miady hevitra eo anivon'ity androm-panjakana ity hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamasoa Androany. Amin'ny mahalapan'ny demokrasia ny anteny miram-pirenena dia misy hatrany ny fanehoan-kevitra sy fifandraisan-dahatra saingy tsy amin'ny ady akory no anaovana an'izany fa ao anatin'ny fanajana sy filaminana. Tsy misy tapenam-bava ato ary mitohy hatrany ny asa fanaovan-dalàna sy fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Misy ireo tsy mitsitsy ny fitenenana ka tangena samy tsara hafatra tsy mataha masomena manapotsitra ny marina fa izany akory tsy midika velively fanoherana fa atosiky ny fitiavana sy te hanan-dratsy. Miara-mahita ny rehetra fa hatrany ivelan'ny fifampitorahana seza sy ny mifandray vozon'akanjo rehefa fivorian'ny parlemanta hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Samy te hampanjaka ny heviny nefa ny rehetra hoy izy kanefa tokony ao anatin'ny fifanajana trano no anaovan'izany. Indraindray tokoa mety hafafana ny ady hevitra saingy fanao ny parlemanta maro araky ny filazako teo zany ka tsy midika koa ho korontana fa samy te handresy lahatra sy samy te hampanjaka ny heviny ka samy miadina mafy. Izay ilay hoe fahatombany riny tsy mikorontana fa mifanajary toerana. Mino sy matoky ahy fa itoy izany fanajana izany ato amin'ny anteny miram-pirenena na dia ho mafimafy ny
ady hevitra ary indrindra misy herisy tokoa tsy fitokevitra. Ny antso andreo fahefanam-panatanteraka anao izay ifankazahony amin'ireo solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny famaliny ny fitakiana ataon'ireo solombavam-bahoaka moa ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany tao anatin'ny kabary fanokafan'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta. Ny antso andreo solombavam-bahoaka tsy hanao tandrevaka ny fanatrehana ny fivoriana ihany koa i Christine Razanamasoa androany. Fa mahatsapa ireo vondrona iraisam-pirenena fa marefy ny parlemanta malagasy ka nanaova ny mpimaso teny amin'ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena androany ho ny solombavam-bahoaka ny Kongo Brunel Razaftsiandrova. Nilaza kosa ny solombavam-bahoaka Tim Tojosoa Andriamampandry fa manara-maso sy tsy mahatoky ny fanjakana malagasy amin'ny fampiasana ny vola ny vondrona iraisam-pirenena matoa manatrika fivoriana. Ho an'ny solombavam-bahoaka Nèvre Oldina indray dia midika izao fahatongava ny solotena ny vondrona iraisam-pirenena izao fa mandeha ny raram-pirenena eto Madagasikara sy ny fandraisana amin'ireo mpamatsy vola Masovosivy tamin'ireo 12 nasain'ny anteny miram-pirenena moa no nanatrika izay lanonam-panokafan'ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena izay. Nanatrika izany Mendrika Razafinatsima sy Anjarakoto Norainy. Solotena ny vondrona iraisam-pirenena sy maso vovahiny miasa eto Madagasikara miisa 5 no tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena androany. Tao anatin'izany ny maso ivony Comore, ny maso ivony Maurice, ny maso ivony Algérie, ny solotena ny maso ivony Maroc, ny solotena ny maso ivony Chine, ny solotena ny maso ivony Grande-Bretagne, ny solotena ny maso ivony États-Unis, ny solotena ny maso ivony Allemagne ary ny solotena ny vondrona Afrikana. Samy nahazo fanasana avokoa ireo solotena ny vondrona iraisam-pirenena ireo ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ny lahateny. Somary miavaka kely ny lanonana satria nanasa ireo maso ivo vahiny sy ireo lehibe fikambanana iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara isika amin'ity tinjavintoraka. Je disais que la cérémonie d'aujourd'hui revêt une touche particulière car contrairement à l'accoutumée, nous avons invité les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales en poste à Antananarivo, auxquels j'adresse également mes meilleures salutations. Misy famakina politika azo antarana azy ny fahatongavan'ireo maso vovahiny ireo tao anatin'ny lanonam-panokafana ny fivoriana ny anteny miram-pirenena indrindra amin'izao taom-pifidianana izao ho ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena sady solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Ikongo Brunel Razaftsiandrova androany. Te hanome hery ny anteny miram-pirenena ihany koa nefa raha jerena ireo firenena avy any ivelan'ireo ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Everiko fa misy mpimaso na misy zavatra andrasan'ireo mpiara-monina antoka amintsika avy any ivelan'ireo avy eto anivon'ny parlemanta. Ny fahitako azy hoe tokony tena hoe mandray ny andraikitrareo nareo tokony tena mijoro nareo tokony tena manatanteraka ny andraikitra izay andraisan'ny vahoaka indrindraindrindra fa apetraky ny lalàna aminareo nareo. Fa zahoako azy zany dia ohatrany hoe mahatsapa reo vahiny reo fa ohatrany hoe marifo lay parlemanta na ny anteny mera amin'ny ankapobeny ny fahitako azy dia ohatrany hoe te hanome hery ny anteny mera pirenena reo solotena ny firenena avy any ivelan'ireo indrindra fa firenena matanjaka. Ho an'ny solombavam-bahoaka Tim Tojosoa Andriamampandry kosa nefa fanaraha-maso ataon'ireo mpiara-miombonantoka noho ny fisiany tsy fahaiza-mitantana amin'ny famatsim-bola omen'izy ireo no antony nahatongavan'izy ireo tao amin'ny lanonam-panokafana ny fivoriana ny anteny miram-pirenena androany. Zavatra tahaka ireny zany dia zavatra famenarana ireny hoe raha-pirenenan'ny malagasy androm-panjakana io dia moina ny vazaha mihitsy zany no tonga ao anatin'izay tokony homendratra zany ny mpitondra ao anatin'ireny zany hoe misy tsy fahaiza-mitantanao zany hoe misy miayary zareo. Midika kosa nefa izao fahatongavan'ny ny sehatra iraisam-pirenena izao fa tsy afaka mandeha irery Madagasikara amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho ny solombavam-bahoaka IRD voafidy tao amin'ny distrikany Sakara. Fahitako azy dia satria tsika dia tsy afaka mandeha irery
zay ngamba ny dikan'izany zavatra zany a fa reo no partenaire zay magnampy atsika amin'ny zavatra maro isan-karazany. Eo ny fampandehanana ny firenena, eo ny lafin'ny fampandrosoana, fa eo ihany koa ny hetrehana ny fifidianana, satria ny fifidianana dia tsy ho atsika eto Madagasikara ihany fa misy endrika zay takin'ny raisam-pirenena dia ny mampangarahara ny fifidianana, ny ampilamina ny fifidianana, ary indrindrandrindra ny atotosa ny fifidianana ao anatin'izay filaminana zay. Nanamafy araka izany solombavam-bahoaka na Evra Oldinina fa mandeha ny raharam-pirenena matoa tonga eto amin'ny anteny miram-pirenena ireo karazana diplomaty ireo. Fa ny tiana mbaga teo matoa izy ireny tonga aty matoa mandeha dia mandeha zany raharam-pirenena, tsy misy zavatra mikato zany eto, mety misy tsy mazava aminy dia azavaina aminy, zany hoe tsy mitombona ntsony zany le atao mpanohitra satsany hoe zay miona amin'ny diplomaty ery mangingina efa tsy matoky ny fitondrana akehitriny zany dia tena matoky ny fitondrana ary mandeha zay zany tokapetraka mandeha tsakatsy andavany ny raharam-pirenena eto Madagasikara ary amin'itoy izao dia oso ampilaminana amin'ny fifidianana isika. Raha ny fantatra dia isan'ny nasaina saingy tsy tonga tamin'ny lanonana androany ny solotena ny vondrona Eoropeana sy ny solotena ny masivon'ny Frantsa. Tsy nilatsaka hovidiana solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny vovonana IRD ny solombavam-bahoaka sy tendra ny solonyaiko fa tamin'ny alalan'ny vovonana Armada raha ny nambarana androany teny amin'ny anteny miram-pirenena. Afaka atao ny manala azy ireo tsy ao anatin'ny vovonana io intsony raha misy mahasamanao izany hoy sy teny irandriana solonyaiko no mafisiny ihany koa fa tena misy ary iainan'izy ireo ny tsindry ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Efa manomboka mampiasa hery mantsy ny fitondram-panjakana amin'izao satria mahatsapa fa tsy any amin'izy ireo intsony ny herim-bahoaka hoy ity solombavam-bahoaka ny toly ara voalohany ity. Nansirana Evson sy tokony aina Randrianjatofo. Mangataka ny pirofo milaza fa voafita amin'ny anaran'ny vovonana IRD ny solombavam-bahoaka sy teny Randriana Solonyaiko miaraka amin'ireo mpiara-dia aminy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany androany teny amin'ny anteny miram-pirenena. Ny vovonana Alliance Républicaine pour Madagascar na ny Armada no nilatsahan'izy ireo raha ny nomariny. Iza moa laza fa latsaka tamin'ny alalan'ny IRD zahay avoiny taratasy. Armada no latsahanay. Ary zany no officiel ka raha notany anay na hoe député IRD avoiny taratasy ma IRD anay Armada no latsahanay zay no marina ka izahay dia efa nambarako ny olombelobelo tsy manohana izao fitondrana izao. Misy lalana ihany koa ny fanisorana azy ireo anatin'ny vovonana io raha mahasahanao izany izy ireo ho ihany sy teny Randriana Solonyaiko. Anjara zareo manala anay raha sary zareo raha sahy izy alay zahay fa matoa tsy sahy izy misy dika zahay koa le mahay lalàna. Efa tsy manohana an'izao fitondrana izao ihany koa ny solombavam-bahoaka maro anisa raha ireny fitsipaham-pitokisany gouvernemanta farany teo ireny hoy sy teny Randriana Solonyaiko. Saingy misy tokoa ny tsindry ataony fitondram-panjakana izay efa mahatsapa fa tsy ampy hery intsony hoy ity mpitarika ny miava toro ity. Ny tantara jerevo fa ny maro anisa mihitsy ny ara no nanongana gouvernemanta dia anjarantsika mieritreritra hoe ireo olona ireo ve mbola manohana izao fitondrana izao fa ny tsindry misy aloha amin'izao fotoana izao ary iainanay le izy raha tsy teny fotsiny ary nandeha tany Mazenga zanaky ny Mazenga rehetra tonga dia nigadraina daholo ny olon-dehibe tao Mazenga anankitelo tsy kisendrasendra ireny zavatra ireny fa resaka tsindry ao anatin'izay moa resaka fatahorana. Maninona moa le olona rehefa matahotra izy rehefa tsapany hoe tsy ampy hery izy ka raha fahitako an'izao fitondrana izao dia efa manomboka mampiasa force izy satria fantany fa tsy amin'ntsony le herim-bahoaka zany. Ankoatran'ireo solombavam-bahoaka voafita amin'ny tsy miankina miisa 7 dia solombavam-bahoaka IRD miisa 5 no miara-dia amin'ny sy teny Randriana Solonyaiko ao anatin'ny esika miava toro. Dia tongotra 2 kilometatra no nataony site ny Randriana Solonyaiko namonjy ny Holidays Hotel izay nanantanterahiny ny fionana tamin'ny vahoaka ny Mahajanga ny sabotsy lasa teo na teo aza ny sakana izay nahazo azy ireo. Marobe mantsy ireo olona izay niandry teny an-dalana ary nakotroka ihany koa ny fandraisany Mahajanga azy ireo tamin'izany. Nisy ireo olona tsy tafiditra tao anatin'ny efitrano izay nanantanterahana ny miava toro tao Mahajanga izay fanombohana ny tamin'ny sabotsy lasa teo. Nasongady ny site ny Randriana Solonyaiko sy ireo solombavam-bahoaka niaraka taminy ny fitandrona trano ny fihavanana. Mitatra ny vaovao mahakasika izay Tojo Rabefatra sy Andry Rapesaotra.
ny sisin'ny lalana miazo any Morovi miditra tao amin'ny Holidays Hotel izay nanaova ny sitendra ny Solinaiko sy ireo solombavambahoaka miaradia aminy ao anatiny miavatory tao Mahajanga ny sabotsy 20 april lasa teo. Io no nitarika ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity nidina ny fiara izay nitondra azy ary nanapa-kevitra ny andeha tongotra. Marobe ihany koa nefa ireo olona efa niandra ny siteny hatramin'ny atoandro izay efa niandry azy tao amin'ny toerana nanaovana ny miavatory. Tsy niala ireo mponina ary niandry hatramin'ny farany izay nandray ny sitendra ny Solinaiko ampitiavana. Ny fampivondronana anatin'ny fihavanana, ny fampivondronana tsy fanavakavahana, io no nasongady ny miavatory tao Mahajanga ary nanamporofony izy ireo io firaisan-kina ny samy malagasy io. Nandraisan'ny Mahajanga ny fahatongavana ny sitendra ny Solinaiko ny miavatory izay nametrahany hoe mihaino ny vahoaka ka ny hainoana ny vahoaka io. Tao anatin'izany ny nanambarany fa tsy maintsy hainoana aloha ny vahoaka izay vao afaka mitondra vahaolana sy mitady izay tokony azo atao. No mariny ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity tamin'izany fa toy ny mitsabo ihany io ka tsy afaka atao ny fitsaboana raha tsy jerena ny aretina mahazo. Fananamafy ny fisian'ny sankatsakana natao an'ireo solombavambahoaka miaradia amin'ny miavatory ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena Jean-Jacques Arabenirina sy ny solombavambahoaka Nanalalava Zaosera Irené nandritra ny miavatory tany Mahajanga ny sabotsy lasa teo. Tsy tokony hamerina ny fahadisoana nataon'ny fitondrana teo aloha nanakana ny fiaramanidina tokony tondra azy tany Mahajanga ny filohampirenena Andry Rajoelina hoy ny solombavambahoaka Zaosera Irené mbola nanamafy ny fangatahana ny siteny irandriana Solinaiko irosaka hovidina kosa Ivoninay-tsy Jean-Eugène izay nisolo tena ny vahoaka ny Mahajanga nandritra ny lahateny tamin'ny hetsika miavatory tany Mahajanga ny sabotsy lasa teo. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Vao iainga teto Antananarivo ny delegasion miavatory ny zoma 20 april lasa teo dia efa nosembanina ny fiaramanidina izay tokony hitondra azy ireo hoy ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena sady solombavambahoaka ny Betioky Jean-Jacques Arabenirina. Vao niavy zahay ho niala t'Antananarivo fa nisakana roplaninay babe. Fa nisakana. Bakeo reo amizay koa lafa zay tsy mandeha roplany. Sy teny koa fa tsy manambola handehanany roplany. Sakanandreo roplany, bakeo zay koa ataondreo tsy manambola. Mangalahon-draha reo TGV. Komansy niany ty. Nampasivy ny solombavambahoaka Nanalalava Zaosera Irené fa efa nosakana ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajoelina mampiana ihany koa ny filoha Andry Rajoelina raha andeha ho an'ny Mahajanga tamin'ny 2024 izay maharary ny filohampirenena dia maharary ny solombavambahoaka manantanteraka ny miavatory izay sakatsakana amin'izao hoy Zaosera Irené. Mafy ny sakatsakana tao zahay koa nitondra Rajoelina teto igny e. Tumang izy nisakana magnino zareo niany malakan'olo raha tsy tianao hatao amihegninao azy atao amin'olo sady ahitodika manoka fitondram-panjakana izy koa maharary na voanao ny sakana monsieur le président aza manakatsaka'olo marary aminao marary amin'olo. Nanamafy moa ny solombavambahoaka ny Morafenibe Voninay-tsy Jean-Eugène fa ho avy anatevin-daharana azy ireo ny solombavambahoaka hafa rehefa tonga ny fotoana irosony ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fametram-pialana. Mangataka anao monsieur le président. Dahay député namanao les 12 apôtres. Zany hoe zahay député 12 amizao voalohany zao. Mbo avy koa mpianatsy
mpianatry ny raha io fa tsy mpianatry ny jesosy ho avokoa mpianatry ny ho maro tsara ny mpianatry ny jesosy azonareo fambo miandry any président Anny Rajoelina i démissionne avy aby reo. Efa tafapetraka avokoa amin'izao ny rafitra prositeny manerina ny Madagasikara ka i Jean-Jacques Rabenirina no voatendry ho mpandrina nasionaly raha ny solombavambahoaka Jaosera Irené sy ny solombavambahoaka Vonaitsy Jean Eugène no mpandrindra ho an'ny fahatany ny Mahajanga. I Afakandro Christian kosa no voatendry ho mpandrindra ny prositeny ho an'ny Mahajanga renivohitra. Ny tsy faly amin'ny fitsinjaram-pahefana no tena mampiady foko fa tsy misy idirany resaka fiaviana ny fitakiana resaka fitsinjaram-pahefana ho ny filova vao ny Antoko Leader Fanilo. Lalana fotsiny ihany koa mantsy no ampiariny dia afaka apetraka ny fitsinjaram-pahefana hoy Mahosindra Aja Herniaine na i Babala. Tsy ho tafapetraka mihitsy ho izy ny fitsinjaram-pahefana raha mbola misy latsaky ny 10 isanjato ny teti-bola ampiasaina eny amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana araka ny nambaran'ny Antoko Leader Fanilo. Nambaran'ny filoha nasionaly ny Leader Fanilo teo aloha tao anatin'ny Congrès nasionaly izay notanterahiny omaly fa midika ho firaisana sy kombakomba nisy famelana ny olona ivohy atopoko sy firazanana. Mendrika Razafina Tsima sy Ezeka Hermalala no mitatitra ny vaovao makasika izay. Foto-kevitra sy lalan-tsaina mbola tazomin'ny Antoko Leader Fanilo hatramin'ny androany ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ho ny filohan'ny Antoko teo aloha Manasseh Essoavelmandroso nandritra ny fandraisam-pitenenany nandritra ny famaranana ny Kongresin'ny Antoko omaly voalohany volana May 2024. Ny lalana fotsiny ho izy no ampiarina rehefa te ampiatra ny atao hoe fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara io fa tsy misy izany atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy izany. Ni Leader Fanilo de tsy manaiky zany hoe décentralisation effective izany satria raha milaza sy manaiky fa hoe hanenjika décentralisation effective atsika dika zany tsy nanao décentralisation tsika hatramin'izay fa raha toka hoe texte de loi ny décentralisation de tsy ilaina ny lazana hoe effective fa tanterahana io texte de loi io fa superfétatoire ny lazana hoe décentralisation effective. Tsy misy izay fitsinjaram-pahefana izay mihitsy mantsy raha mbola misy latsaky ny 10 isanjato farafahakeliny ny teti-bola mpanjakana ampiasaina any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ho ny filova vaovao ny Antoko. Heverinay fa fomba anankiray mahomby afana manamafy ny firaisam-pirenena ny fanatanterahana fitsinjaram-pahefana. Efa voalaza teo fa tsy misy effective non effective ny décentralisation fa rehefa décentralisation de décentralisation. Zahay tsy mihevitra hoe misy ny décentralisation raha sanatsika mbola latsaky ny 10 isanjato farafahakeliny ny teti-bola mpanjakana no ampiasaina any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy misy idirany resaka fiaviana nefa io fitakiana ny fitsinjaram-pahefana io ho ihany ity filohan'ny Leader Fanilo ity. Tsisy idirana resaka fiaviana ny fitakiana décentralisation. Raha ny marina aza dia ny tsy faly amin'ny décentralisation no tena mpampiady foko. Tokony ho lavina sy tenenina avy hatrany ny olona izay mivohy firazanana sy adipoka eto Madagasikara ho ny filoha nasionaly ny Leader Fanilo teo aloha Manasseh Essoavelmandroso. Firaisana tsy kombakomba mantsy raha nanambarany ny fahanginana. Sika malagasy zaho baka timoagny leilahy zaho baka timoagny tsy malaity baka avaratsy tsy malaity baka anivo eto tsy malaity baka tinana tsy malaity baka handrefa fa ny mampalahelo ary tokony hijoro nareo raha misy olona ka amina fivorina mivoy adipoko na milaza ny hoe ampisarabazana ny malagasy de tokony eo no eo ho lavina sy ho tenenina fa ny fahanginana dia complicité amin'izany olona zany.
Nanamafy moa ny antoko leader fanilo tao anatin'ny Kongresy Nasionaly ny antoko omaly fa ahafahan'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana manao ny asa fanamboarana ny lalana sy ny foto-drafitr'asa eny fotony ny tedi-bola atokana ho azy ireo raha apetraka io fitsinjara-pahefana voalaza ny lalana io. Fa nanome omby telo ho an'ny fikambanana fitefa na ny fikambanana teraka faritra Antsiranana ny solombavambahoaka ny toliara voalohany sy teny Irandriana Solonyaiko omaly nandritra ny fampiarabanana tratran'ny taona an'ny fikambanana izay nahazoany fanasana manokana raha ny nambarany iray ihany malagasy ka amin'ny alalan'ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy no antony nanoloran'ny omby ho nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ny fikambanana hoy sy teny Irandriana Solonyaiko tonga nambali ny fanasana moa ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity sy ireo solombavambahoaka niaraka taminy dia ny solombavambahoaka ny Fenarivo Atsinanana Mohamad Amady ary ny folo-lefitry ny anteny mera-pirenena any amin'ny faritany atsimo Jean-Jacques Rabenirina ny andindin'izay ara. Niavety zahay noho ny fanasana malagasy atsika ka amin'ny anaran'ny fihavanana mahasamy malagasy ekipanay reto dia manome aomby telo ho anareo zany. Zahay adimo eo koa nolontsika voatanireo rayano malagasy ary foina milaka ho nosy Madagasikara ary teny ray fandraisantsika dia amin'ny anaran'ny fihavanana tontolo nitondra ny teny fankasitrahana tamin'ny fahatongavana ny solombavambahoaka sy teny Irandriana Solonyaiko sy ireo delegasiona niaraka taminy ihany koa ny filohan'ny fikambanana fitefa na ny fikambanana ny teraka faritra Antsiranana omaly nandritra ny fandraisany fitenenana. Mankasitraka mankatelo ny monsieur le député Steny zay nomazony ambara amin'ny anaran'izany fahatanana Antsiranana manontolo zay mitondra anarana hoe fitefa ity nindesiko misaotra anao ary mirary soatra anatrany amin'ny zavitra atao. Omaly no nantanteraka fampiarabanana tratran'ny taona ireo fikambanana niteraka ny faritra Antsiranana ireo ka tao anatiny nasain'izy ireo tamin'izany ny solombavambahoaka ny toliara voalohany ity raha ny vaovao azo. Lafim-baovao hafa kosa indray. Botry fananana tanteraka ireo ray aman-dreny manana zanaka miaina ao anaty tsindrona rorô raha ny nambaran'izy ireo androany miaina ao anatin'ny alatra mantsy ny ankamaroany ireo tanora izay mirona ao anatiny io zava-mahadomelina io vokatry ny tsy fananana vola hividianana azy. Nambarany renim-pianakaviana iray izay manana zanaka mitsindrona zava-mahadomelina androany fa efa mahatratra hatrany amin'ny zato tapitrisa ariary ny vola laniny amin'ny fanaovana désintoxication saingy tsy mety afaka ny zanany ary saika miaina ao anatin'ny alatra isanandro hatramin'ny vehivavy mirona ao anatin'ny tsindrona zava-mahadomelina io. Mitatra ny vaovao mahakasika izay Nambina Ravelorsan sy Ezeka Ermalala. Mitondra fiasana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina mahery vaika amin'ny alalan'ny atsindrona roro ireo ray aman-dreny amin'izao raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny renim-pianakaviana iray mananjanaka mitsindrona io zava-mahadomelina io. Roa ao anatin'ny fianakaviany no mikasika io zava-mahadomelina io hoy io renim-pianakaviana io ka ny iray 12 taona izay zanany naterany raha toa ka finanto ny zanaky ny zanany vavy ny iray 13 taona. No amarin'io renim-pianakaviana io fa isan'ireo manana ny ampy izy ireo anatin'ny tokantrano saingy noho ny zanany izay mitsindrona zava-mahadomelina miafara amin'ny alatra izany. Misy lera manefa zavatr'olona zay rehefa satria tsy tiana gadra zanaky teny dia manefa zavatr'olona. Ohatra tamin'iny zao izy nangalatra ordinateran'olona dia nanefa 10 millions. Tena mijaly ny ray aman-dreny mijaly ny ankizy tena enjana be ilay satria tena vola be ny anaovana désintoxication ilay izy efa mandano vola centaine de millions dia tsy hafa be la fa mbola miverina ihany izy. Tsisy azo apetrapetraka zavatra an-trano rehetra fa dia lasa alainy daholo dia amidy ny any dia tena misahirana mihitsy zay ray aman-dreny. Miditra fatiantoka tanteraka amin'ny fiainana ity renim-pianakaviana ity raha ny anambarany. Farafahakeliny ray alina isanandro farafahakeliny indraindray ndroan'izany. Vinanto sy ny zanaka efa samy natao désintoxication daholo fa mbola tafaverina ihany dia mitovy amin'izay koa zao ny an'ilay namako fa dia tokatra ny tsy ahaka sy ty fa tena
marary sady mamenatra fa ohatr'izay ihany koa zao ny le namako na dia tramina table dia no inona raha mety avadika volana kiraro na inona dia efa midiny daholo efa afona tanteraka ny hafanaka ao anatin'ny tokantrano ny ity renim-pianakaviana ity tsy vitan'izay aza raha ny noamarininy fa mbola tsy maintsy amailo ihany koa ao anatin'ny tokantrano tsisy ninona trano fa satria raha vao misy zavatra mipetrapetraka anatra amin'ny table na seza dia efa mila midiny raha vao izy reriny any trano fa mila miambina foana ianao tsy tatao ahoana dia nyle namana izay koa zanany ihany ena izy tsy mifidina telefona rehefa zavatra mety avadika vola dia izy tsy mety fa mila mitsindrona isan'andro san'andro nandray indroa raha nitaritra avy anivon'ny gendarmerie-pirenena ito amin'ny faritra Analamanga olona 7 no nahiditra ponja vonjimbaika noho ny fivarotana ny fividianana zava-mahadomelona mahery vaika héroïne raha toaka 3 hafa voasarimotra tamin'ny Roro nanomboka ny fiandohany taona 2024 teto amin'ny faritra Analamanga omaly voalohany volana May indray tanora 9 nitsindrona Roro sy olona iray mpamatsy no voasambotry ny gendarmerie-pirenena teny Anosizato 14 indray koa no voasambotry ny gendarmerie-pirenena Ambohidratrimo ny farany herinandro teo ka nitelo tamin'ireo vehivavy zava-mahadomelona 10 grama niaraka tamin'ny fitaovana fitsindromana ary niaraka tamin'ny rongony roa faingo 300 kilao mbola nisy olona 10 hafa ihany koa no tratehaky ny polisy pirenena teny Manakambahiny Antomadinika ary Ankorondrano izay mbola vehivavy ihany koa ny 3 noho ny fizarazarahan'ireo ankizy mpianatra mahay sy tsy mahay ao an-dakilasy no antony mahatonga ny fidina ny faripahaizan'ireo ankizy mpianatra amin'izao fotoana izao hoy ny talentsekoly tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra teo Antambarinandrina miankina amin'ny fampianarana ataon'ireo mpampianatra ihany koa nefa ny mampiakatra ny faripahaizan'ireo mpianatra hoy hatrany io talentsekoly io androany no niatrika ny fanadinana andrana ho an'ny CEPE na ny examen blanc ireo mpianatra tamin'ny sekolim-panjakana mitatra ny vaovao makasika izay Nabina Revelorson sy Ezeka Ermalala nidina ny faripahaizan'ny mpianatra amin'ny ambaratonga fototra indrindra fa taoriana ny valanaretina Covid-19 raha ny hanambarany mpanabe tsy voatery fandalovany valanaretina Covid ihany nefa no mitarika ny fidinan'ny faripahaizana io fa io ihany koa ny antony hafa hoy ny talentsekoly misy ao anatin'ny kilasy iray mizara ho ankizy tena mahay dia ny antony misy kosa nefa ray ankizy tsy maharaka na dia mitovy ary ny zavatra ampianarina azy reny indrindra reny lesoka reny no tsy maintsy areniny tsy mijery ny fahaizany ankizy izay efa mahay fa miezaka kosa manavitra an'le ankizy izay tsy mahay mba hitovizan'le tapahaizany ankizy ka raha hoe misy ny fidinan'ny tapahaizany ankizy ataoko angamba fa hoe tokony anjaran'ny sekoly no miezaka mandrindra sy mandaman'izay faripahaizany ankizy zay mba samy hitovizany ho an'ny sekoly tsy miankina efa manomboka miarina ny faripahaizany mpianatra raha nambaran'izy ireo dia raha tsy helena zany efa tsy ohatran'le tamin'ny heritaona ny ankizy amin'ity taona ity tamin'ny heritaona tena ambany ny faripahaizany fa ny amin'ity efa tena azo atao hoe miarina le fahaizan'le ankizy satria efa nisy 2 taona zay zany nanarahana azy akaiky dia fomba anankiray ngamba hoe atonga le ankizy hiarina ohatray miankina amin'le sekoly raha ohatra ny anay zao tsisy fotoana mihitsy ny tsy nianaran'ny ankizy fa nitoerana fotsiny samy hafa no tanterana androany fanadinana andrana CEPE ho an'ny sekolim-panjakana ka tao anatin'izany teo amin'ny EPP Antanimbarinandrina mpianatra manodidina ny 20 no nanatanteraka izany amin'ny 20 volana May kosa no hiatrika io fanadinana CEPE andrana io ny sekoly tsy miankina ary mbola isy ihany koa aorinan'izany ny andrana faharoa izay ho atao ny 7 volana Jona ho an'ity taona 2024 ity niena ny isan'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CEPE mitotaly 7,4 ireo mpiadina manerana Madagasikara ka ny 7 taona zany indrindra raha toa ka 70 taona ny zokiny indrindra nala io fanadinana CEPE io amin'ity taona ity
Un olotra boky mémorandum de la reconnaissance ho an'ny anteny rotonta amin'izao févrina ara-potoana voalohany izao ny solidarité syndicale de Madagascar na ny SSM hoentina ampasevana ireo solombavim-bahoaka izay mpanara-maso ny asan'ny mpanantanteraka raha ny nambaran'izy ireo. Misy tsy fanajana ny lalàna izay efa voasoratra sy tsy norarahina atao amin'ireo mpiasa indrindra ny mpiasam-panjakana amin'ny sotro ronono izay tsy misitraka ny zony ankehitriny hoy ny SSM. Ny laza moa nandritra ny fankalazana ny fetiny asa teny alarobia omaly iray me ihany koa ny SSM malona ireo fitakiana samihafa toy ny famoahana aingana ny lalàna mamaritra ny karama afarany ambany eto Madagasikara sy ny famoahana ireo mpiasa na hitram-ponja tsy ara-drariny. Ny andinin'izay ireo amin'ny sariny Ezeka Ermalala. Tao anatiny diabe namagavaky an'Ankorondrano ary ny farana teny amin'ny kianjana Larobia ny hetsika nataony firaisankina sindikaly eto Madagasikara na ny SSM omaly. Mpiasa anarivo ny mivondrona ao anatin'ny sindika maro no tonga namaly ny antso tamin'izany. Hita sy tsapa fa latsaka ankaterina ny zava-misy amin'ireo mpiasa ankoatra ny karama izay tsy maraka ny vidim-piainana ho ny filohan'ny SSM. Ny karama zara raha misondrotra ary tsy maharaka mihitsy ny fiakarany vidim-piainana. Zay moa zany mahatonga an'le hoe mitotongana tanteraka mihitsy ny fahefa-mividy. Amin'izao fotoana izao zany ny mpiasa na misehatra tsy miankina izy na miankina amin'ny fanjakana tsy maintsy mitady vadinasa daholo ny ankebiazany ary ny olana amin'izay nefa dia tsy afaka mifantoka tanteraka zato isan-jato ao anatin'ilay famokarana zany sy lay fiatrehana n'le asa. Izay zavatra izay nefa ny tena manimba ny toe-karentsika eto Madagasikara ary izay zany raha ohatra ka tiany fanjakana, tiany orinasa tsy miankina ny isin'ny famokarana bebe kokoa dia tokony jerena ny fahefa-mividy mpiasa satria efa tena latsaka dia latsaka tokoa amin'izao fotoana izao. Fandikan-dalàna maro ihany no hita sy atao amin'ireo mpiasa indrindra ny tombontsoa izay voafaritra ao anatin'ny lalàna toy ny hita mikaraman'ireo mpiasa mpanjakana ny sotro ronono. Anaty traboky mirakitra izay lalàna izay ny SSM raha nambarany solotena ny sindikany mpiasa mpanjakana ny sotro ronono omaly. Eto Antananarivo ny boky haterina any amin'ny anteny rotonta izay mitondra ny lohateny hoe mémorandum de la connaissance. Ny antony misy tombontsoa izay efa niparitany lalàna efa nomeny didim-pitsarana saingy tratran'ny tsindry azo lena ny fonctionnaire retraité ary izay dia faly manana nareo taranaka hiara isalay aminay satria ho aterina ihany amin'ny anteniny renena ity raharaha ity adidiny ny anteniny ara-pirenena ny manara-maso ny asany tanterahan'ny gouvernement. Fotoana tokony amoahana amin'izay ny lalàna tamin'ny famerana ny karama fananambany izao ho ny SSM. Teboka nasongadiny randrana sindikaly tao anatin'ity fiaonam-ben'ny mpiasa ao anatin'ny SSM ity ihany maly ny famoahana tsy misy arakaraka ny sento tovolahy iray izay nogadraina noho ny fitakiana ny zoany ka nanaova ny randrana sindikaly antso ho an'ireo mpiasa. Fa manasongadana ny hira malagasy no mampiavaka ny onjam-peo Top Radio ankoatra ny famokarana fandaharana maromaro misy ao aminy ho ny tompona andraikitra ity onjam-peo ity ny fametrahana ny mahataom-pahombiazana an'ity taona 2024 ity moa no nanamarian'izy ireo ny fety ny fahaenitaona ny Top Radio androany nanararoatra nanova endrika ny famantarana ny Top Radio ihany koa ny onjam-peo ity ao anatin'izao tsingeritaonany izao ibanjina ny enitaona manaraka ny Top Radio ka iroso ho tonga Web TV hoy ny tompona andraikitry ny orinasa. Mendrika Razafinatsina. Isika moa enitaona no nisina ibanjina ny enitaona manaraka isika eto dia efa hita sahady ny firosotsika mankany amin'izany hoe Top Radio ho tonga Web Télé. Ny endriky ny fankalazana androany dia niavaka satria nasongadiny tamin'ity anio ity ilay hevitra vaovao eo anivon'ny vondron'orinasa groupe vidivarotra izay misy ny Top Radio dia ilay hoe top andresena ity taona ity ary dia raha nahita ianareo ny androany dia niaraka ny sala ny mpiara-miasa rehetra na tonga izao fankalazana izao mihezinezina. Tamin'ity anio ity koa no nararotina ny vahendrika ny famantarana ny Top Radio
satria tsika dia ao anatin'ilay fifehezana tanteraka amin'izao fotoana izao ny tontolo numerika. Hiditra amin'ny pejy kosa resika. Ialdiny indray no vahiny fampalalam-bavao amin'izao alina izao hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny fampiofanana momba ny resaka fiompiana. Miaraba ny Aldiny. Ya, faly miaraba anao Mikaela, dia falanko miaraba antsika rehetrarehetra mpanaraka fampalalam-bavao amin'ny Real TV na amin'ny radio izany na eto amin'ny fahitalavitra. Entondray aloha ny programa antsika ho an'ny manaraka amin'izay fampiofanana izay. Ya, ny programa fampiofanana momba ny fiompiana ho antsika eto amin'ny faritra Analamanga dia ny alarobia fahafolon'ny volana izao. Amin'ny alarobia fahafolon'ny volana izao io dia ny akoho gasy sy ny poulet de chair. Ny alakamisy fa 1/2 volana izao ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy, dia ny kisoa gasy ihany koa satria ny akabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mahafantatra izy. Dia le kisoa mbola le kisoa gasy sy ohatr'izay ireny no ampiasainy aloha dia iny aloha atao izay ampahomby azy zay vao mivadika amina rasy tena tsara izy avy eo. Dia ny zoma fa 12 volana me izao ihany koa dia miofana indray tsika momba ny akoho manatody lava, ny foie gras, ny trondro ary sabotsy fa 13 ny volana izao. Ny ombivavy be ronono, ny bitro ary ny tantely. Ny toerana anaovantsika azy dia mbola tsy miova ao amin'ny kafetarian'ny Eska Antanimena. Amin'ny varian'ny vavady ambany zany ianao miditra dia tonga dia voavoray avy hatrany ao amin'io kafetarian'ny Eska Antanimena io zany. Dia 5,3 ariary koa ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro dia efa omena boky mamapona anao avy eo entinao mody ny boky iny dia afaka soratanao koa ao ambadiky ilay boky izany. Za eto dia efa miteny amintsika hoe aleo tonga dia miofana toy izay hividy boky fotsiny satria hafa mihitsy ny zavatra tena hoe azavaina tsara mihitsy le zavatra anatin'le boky noho izay le hoe ianao no iresaka amin'le izy satria misy zavatra tsy ao anaty boky ho lazainay rehefa ao. Inona moa zany ny tombony amin'ny tony fampiofanana tahaka itony Aldiny? Ny tombony ho anao izay miofana sahala amin'izao dia tsy misy tsony zany le atao hoe maty antoka na le hoe boatin-drakotra le fiompiana izay ataonao. Ny olona mantsy raha ataontsika hoe miopy kisoa amin'izao fotoana izao tadiofa fa sarotra zao mitady an'le atao hoe sakafona kisoa na sakafom-biby io sarotra noho ilay isika vitsy no mamboly nefa volena noa ho lasa ho sakafona biby dia isy amin'izay ary le atao hoe fitsitsina nefa mahvokatra. Misy an'izany hoe ireto ny sakafo omeko maraina sy hariva fa eo amin'ny atoandro dia goûter no omeko dia eo zany tenenanao hoe ireto sy ireto sakafo maraina sy hariva dia goûter ny atao amin'ny atoandro. Dia raha mameny reny vilona ireny ihany koa ianao dia ireny koa misy fepetra hoe amin'ny zava-fotoana ohatr'izao ianao no manome an'ilay vilona. Dia fantatrao avokoa ny fatran'ireo zavatra rehetrarehetra omenao an'ireo biby rehetrarehetra eo dia rehefa fantatrao fatran'izay omenan'ireo dia izay le atao hoe politika ny fitsitsiana nefa mahomby dia izay fatrany efa ampy azy no omenao fa tsy hoe very fotsiny izany satria rehefa tena betsaka loatra ianao dia trongisiny fotsiny fa tsy hohaniny intsony dia lasa very mihoatra an'le fihinanany fotsiny zany na hoan'ny akoho io na hoan'ny trondro na hoan'ny rehetrarehetra izay ompianao. Ohatrany ahoana moa zany ny olona antsony amin'izay hoe iofana zay misy sivana manokana avy hoe olona fampiompy sa hoe zay olona hoe te handalo an'le fiofanana dia mahazo avokoa. Ny mahatsara ny ity atao hoe fiofanana momba ny fiompiana ity dia zao ny fiompiana tsy mitaky faripahaizana ngeza be fa rehefa hainao ny teknika rehetrarehetra izay mampahomby any voka io fiompiana izay ataonao io dia izay no zava-dehibe. Ka ianao zany raha ohatra ka hanao an'le fiompiana izay ho ataontsika io dia tsy voatery ianao hoe tena manana faripahaizana ambony hoe baka plus zao na hoe baka plus zao fa ilay izy zany tena hoe rehefa mahazo an'le atao hoe teny malagasy mazava tsara ianao dia afaka manao an'le fampiofanana izany. Dia isika le hoe ampiasa vola ao anatin'ilay izy dia zao ilay olona ataonao mikarakara an'le izy hoeto miofana satria ny fampitana an'le fampiofanana izay atao eo amin'le olona iny tsy mitovy amin'ny fampitanao an'le amin'iny olona iny zany. Dia ny fomba fampitana an'le izy mantsy misy ny vidéo projecteur
dia mahita zany masonao amin'ilay zavatra rehetrarehetra eo. Dia avy eo koa misy ny zavatra soratana ho an'izay afaka manoratra dia mitadidy ny tanana. Misy koa nefa ny fitenenana n'ilay zavatra mitranga tsirairay amin'ny alalan'ny misy fanamafisam-peo dia mitadidy ihany koa ny sofina dia maso ny tanana ny sofina ny vava sotrey amin'ny farany fampiofanana dia misy ihany koa ny fanontaniana afaka apetraka. Ilay izy moa natao hoe amin'ny farany fampiofanana mihitsy ny afaka apetraka satria misy fotoana le olona zavatra olazaina ihany le izy nefa anontaniany dia rehefa amin'ny farany ianao zany dia eo anao mane ina ny tokony tsy ho voalaza. Tsara patsivina ihany hoe roviana le fiofanana ety ampahamasana ia ny fampiofanana ho antsika zany eto amin'ny faritra Analamanga ny alarobia fahafolon'ny volana izao dia ny akogasy ny poulet de chair. Ny alakamisy faraky ambin'ny folo ny volana izao ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy. Ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana izao ny akomana tody lava, ny foie gras, ny trondro ary ny sabozy fahatelo ambin'ny folo ny volana izao ny ombivavy beronono, ny bitro ary ny anjately zany. Ny toerana nanaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany esika Antanimena ihany dia tsy misy ny fisoratana anarana mialoha fa tonga avy ianao alohany amin'ny valo ora sasany maraina dia efa voaray avy hatrany zany. Dia 5:03 sara-piofanana hoan'ny isan'andro dia efa mena boky mirakitra ny zavatra rehetrarehetra izay voalaza eo ianao amin'izay fotoana izay. Ho antsika ny faritra Fenerive-Est tany Fenerive-Est zany tokony nandeha tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo le izy fa noho ny antony tsy avaty aminay fa noho ny antony avy amin'ny tany toerana dia naembotra ny tany Fenerive-Est dia ataotsika amin'ny zoma faharoa ambin'ny folo ny volana izao ny akogasy ny poulet de chair ary sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana izao ny fiompiana kisoa mampiteraka sy matavy ary ny kisoa gasy. Izay zany ny any Fenerive-Est ny toerana nanaovantsika azy dia ao amin'ny tranopokon'olona zany hoe niovany amin'ny tranopokon'olona indray zany ilay toerana nanaovana le any Fenerive-Est. Maro be nareo efa tonga tao tamin'ny fotoana izay nanaovana le izy fa le izy moa tsy miankina avy aty aminay no antony na ny amorana le izy fa miankina amin'izay tompona andraikitra tany toerana izany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao amin'izay zavatra rehetra voalaza teo izay dia 038 50 740 06 na ny 033 50 740 06. Ankasitrahany Aldininy vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tiarina ity. Ia, misaotra anao Mikaelana indray dia misaotra antsika naharitra ny hainao hatramin'ny farana dia samy hotahin'Andriamanitra daholo amin'izay rehetra atao dia mandrosoa asina tompoko. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic, c'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Big Flex 5. Révélez le barbier en vous. Plus d'argent sur votre compte Orange Money? Pas le temps de se déplacer? Gérez facilement votre compte bancaire depuis votre téléphone, depuis le dièse 144 dièse ou votre application Orange Money. Et profitez du partenariat d'Orange Money avec les banques BOA, Baobab, BMOI, la Société Générale. Désormais, vous pouvez aussi lier votre compte Orange Money avec votre compte SIPEM. Rendez-vous en agence de nos banques partenaires et gérez votre argent depuis votre mobile, partout et à tout moment. Orange Money. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoanao anao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si